Dia faly miarahaba antsika rehetra ny Cohen Andreas faly miarantsoa amin'izao andro alarobia hariva izao. Efa elaela moa isika zany tsy mifampitafa teto dia faly mitsidika ny tokantrano tsirairay avy izay manaraka izao en direct izay ataoko izao ny tenako. Ny resaka fitsaboana ara-panahy amin'ny fomba malagasy izay no resakintsika zany eto amin'ity pejiko ity, eo amin'ireo comptiko tsirairay avy izay hipartageko sy hizarako n'izao vidéo zao. Dia faly miarahaba antsika rehetra tompoko lahy sy tompoko vavy. Resaka fitsaboana ara-panahy amin'ny fomba gasy ho aho teo dia voalohany indrindra zany rehefa miresaka fitsaboana isika dia ao anatin'izany ny fitsaboana ny aretina maro isan-karazany. Izay mampitsabo ny mpitsabo aretina izay miatra amin'ny vatana, sahala amin'ny hémorroïde, homamiadana, ny aretina ataontsika hoe ny tsy fahadiovan'ny rà ao anaty sy ny rehefa mety ho aretina mpahazo ny olombelona zany dia tsaboin'ny Cohen Andreas faly miarantsoa avokoa. Ao anatin'izany fitsaboana ny aretina rehetra izany dia afaka manao ny fitsaboana ny aretinao tenako amin'ny alalan'ny fanaovanao ny consultation aloha zany. Raha afaka manatona amin'ny vatana ianao dia maka rendez-vous mialoha dia tonga mivantana aty amin'ny biraoko ety atapon'ny taosy zany ety no misy anahako dia tonga aty amin'ny fotoana izay fanomezana zany. Za tsy inona tsy mampilahatra arak'ireny efa nambarako ireny. Manarakarak'izay raha lavitra kosa ianareo dia azontsika atao à distance, zany hoe amin'ny alalan'ny sarinareo zany na ny sarin'ilay marary no anaovana ny fitsaboana, satria izay moa ilay maha-fitsaboana ara-panahy, ny fitsaboana ara-panahy zany ao anatiny. Dia mampiasa ny tontolo ara-panahy sy ny hery tsy hita maso rehetra ny Cohen Andreas faly miarantsoa entina hitsaboana sy hamahana ny olam-piainan'ny olona tsirairay avy. Indrindra indrindra moa araka lazaiko teo fitsaboana ny aretina indrindra indrindra, maro dia maro ny aretina mpahazo ny olombelona ety ambonin'ny tany ka ilana mpitsabo ara-panahy zany satria misy ny aretina izay mety ho sitran'ny médecine conventionnelle ihany fa misy kosa ny aretina izay mampiaya ho isika satria mety ho aretina vokatry ny mosavy sy ny asan'ny devoly maro isan-karazany izany aretina izany ka aina mety haningotra ny ain'ny marary zany. Dia voalohany indrindra atao anatin'izany manatona ny Cohen Andreas faly miarantsoa ianao, manatona ahy ianao ataontsika ny consultation dia ataontsika ny fitsaboana dia eo isika manaraka tsara ny toromarika izay tsirairay avy izay omeko ianareo ahasitrana sy ampandaitra ny fanafody rehetra izay ampiasaina, ampandaitra ny fitsaboana ara-panahy rehetra izay atao ho an'ny à distance sy ho an'ny tonga mivantana zany. Ny tonga mivantana moa mazava ho azy fa mahazo fanafody fa ireo à distance zany dia mahazo toromarika avy ety amiko dia arahana tsy hakan'izay andavan'ireny toromarika tsirairay avy ireny. Ny aretina dia matetika izy io vokatry ny adi-tsaina izay mpahazo ny olombelona anankiray zay matetika ihany koa izy io dia vokatry ny tsy fahaizantsika olombelona misakafo ara-dalàna sy ara-pahasalamana. Mety ihany koa izy io nefany vokatry ny zavatra tsy nampoizina sy tsy eritreretina zany avy amin'ny fifampikasohana ohatra ataontsika hoe akanjo nylon ireny ohatra no anaovana matetika dia
mety hahatonga aretina reny a, zavatra nylon zany a, zany zany anisan'ny zavatra makarary ny vatana zany. De eto zany a de tia manaitra ny sainy tsirairay avy a, raha sendra tsy fahasalamana ianao a, raha sendra marary ianao ankehitriny a, mety ianao mety ho lazon'ny aretina eo am-pandriana, mety any amin'ny fandrianan'ny hopitaly mihitsy aza misalasala miantso ahy, sao mba misy halanenina zay tokony ho atao ihany a, ahasitrana sy havonjy ny ainao zany a, sy ny ainy zay marary ao aminao tsirairay avy. Zay zany voalohany indrindra. Androany moa de entiko hanazavana an'izany resaka ara-pahasalamana izany zany a, resaka fitsaboana aretina izany a. De ny aretina ihany koa ao anatin'izay a, misy a vokatry ny mosavy. Mosavy a misy karazany anankiroa le izy a, de ao ny mosavy latsaka anaty, zany hoe tao anatin'ny sakafo no nasian'izay olona mpisopatra sy mpamosavy ny mosavy zany a, ka iny le atao hoe voankanina, satria avy amin'ilay sakafo nohanina no nahazahoana an'ilay aretina zany. De iny lasa miteraka aretina ao anatin'ny tova tsirairay avy ao iny a, de raha tsy voala aingana iny de mety hahafaty mihitsy a, tsy hoe mety hahafaty fa tena mahafaty mihitsy. Zay zany a le voankanina. Misy vokatry ny fifampikasohana, mety ho kasoka kely fotsiny a, ohatra hoe misatroka fanaovanao ohatra, de iny no nasian'ny olona ny zavatra, de rehefa nanao an'iny ianao de lasa marary an-doha matetika, lasa misy fery, de lasa tsy mety sitrana le izy. De zany zany anisan'ny tena hoe tsaboiny Cohen Andreas, satria reny a vokatry ny mosavy a no mahatonga an'ireny. Misy